Magnano mbala tsara tompoko lahy Korealy tompoko vavy magasanao mbagnaraka ny fampiarana antsika hatramin'ny farany eto amin'ny radio antso ny filazantsara amin'ny ity anio ity. Niako ny fionambeny ireo mpampianatra Advantista ato agnatin'ny Fédération de Madagascar avaratra izay nitondsaigny ny herinandro lasa igny no andeha nomboantsika ny Vaovao amin'ny ity anio ity. Tratra ny tanjona tendregna ho an'ireo mpampianatra ireo rano fagnazavagna izay nataony tompon'andraikitra. Manome lanja zato sanjato ny fagnabeazagna ny fiangonana Advantista amin'ny tany andro fafito hoy nambarany talian'ny departementany fanabeazagna ato agnatin'ny ranomasimbe Indiana Andriamatoa Rawely Arjao. Agnampy ireo mpanabe Advantista mba hanagna fahaiza-manao tsaratsara kokoa ho amin'ny fanabeazagna ny zaza agnivon'ny sekoly izay iasany no tanjon'ny kongresy ny mpanabe eo agnivon'ny fiangonana Advantista amin'ny tany andro fafito izay nitondsaigna ny 13 Jolay hatramin'ny 9 Aogositra 2020 lasa igny. Ka nifantoko tanteraka tamin'ny alalan'ny teknikin'ny fampianarana eo amin'ny ambaratonga voalohany sy faharoa ny fanofanagna ireo mpanentana amin'ny fanabeazagna ray aman-dreny fiofanana mandritra ny herinandro izay notanterahany tany Sambava. Ankoatra ny fanabeazagna ireo zaza olom-pirenena vagno eto an-tany dia magnomagna ny zaza olom-pirenen'ny lanitra ihany koa ny sekoly Advantista amin'ny sekoly missionnaire azy. Izany dia agnisan'ny mampiavaka ny sekoly Advantista ho iatrany ny fagnazavagna. Zavatra kendrena dia ho fanatsarana ny fahaiza-manao ny mpampianatra zany sy ireo mpitantana ny sekoly mba hisy vokatra tsara eo amin'ny fanabeazana ny ankizy izany. Dia ao anatin'izay lafiny hoe fanatsarana ny fahaiza-manao ny mpampianatra zay misy lafiny anankiroa. Ny lafiny anankiray dia lafiny pédagogie mihitsy zany. Eo amin'ny teknika fampianarana mihitsy izany na ny aty amin'ny ambaratonga fototra na aty amin'ny ambaratonga faharoa. Ny lafiny anankiray lehibe ho tanterahana ihany koa anatin'izao kongresy zao dia fanofanana ireo antsoina hoe mpanentana ho amin'ny fanabeazana ray aman-dreny. Mpanentana ho amin'ny fanabeazana ray aman-dreny. Inona moa zany ny anton'izay? Satria tsy niezaka ataon'ny mpampianatra ihany mitondra vokatra tsara ho any an-dakilasy fa manana ny andraikiny ihany koa ny ray aman-dreny ny mpianatra zany. Dia izay no antony hanofanana an'ireo mpanentana ireo mba hitondra fanofanana